no esorona avokoa ireo mpivarotra rehetra ivelany bazary tsara mandroso nanomboka ny maraina ny alarobia teo. Nidina teny an-toerana ny polisy munisipaly niaraka tamin'ireo tompon'andraikitra misana ny bazary tsara mandroso nanatanteraka izay fanesorana mpivarotra izay. Niezahana ampidirina any anaty bazary ireto mpivarotra ireto hoy ny tompon'andraikitra. Nanambara nefa ireo mpivarotra sasany fa tsy omby azy ireo intsony ny ao anatin'ny bazary ary mitondra izao fitarainana manaraka izao. Le zavatra mahazo anay zany dia tena marina hoe zay zany le varotra ivelan'ny bazary zay malahelo kosa satria anay zany tsy misy plasy anaty bazary nefany zay ro andro ohatriny anay aty zao tsy izy anaty bazary ato nefany le izy zany voaroka koa dia zay any tena mampalahelo anay reo namanay jiabijiaby reo samy malahelo zany ary samy manana etaetany fa ny anazy zany dia mampalahelo fotsiny ny anay ty tsy izy anaty bazary ato nefa ny ilaindreo vaniny nefa zay ro asina zay tsisy raha tokony nananay mpangalatra ny vezivezy mampangalatra tsy hofery olo mitady vola enjena mana tsy enjena mana varatra zahay mpivarotra ato amin'ny tsara mandroso amin'ny sisin-dalana ro asindreo fa tsy mahazo mivarotra zany araka amin'ny fitenenandreo diovindreo zany hoe dalina kanefa tsy hainao hoe dalina marina ve ny diovina sa zahay mihitsy ndro tsy mahazo mivarotra kanefa raha tsy varotra zahay dia hoaiza zahay. Zay eto aloha zany amin'izao dia tena hitanareo amin'izao plasy misy anay izao fa tena tsy mivarotra mihitsy noho ny ataon'le fitondrana tsy hoe ahoana na ahoana ny ato satria zay zany mpivarotra amin'ity party ity to anatin'ny taona maromaro zay no mivarotra tamin'ity party ity tsy nisy fanakanana koa zay mandoha bony moa tsara manana tike tsara ra-dalàna zahay nefa mahagaga amin'izao fotoana zao fa lasa misy fanakanana fandroahana amin'ity plasy ity malahelo zany zay satria zao mipivarotra irahana mahiteo zao marobe zao miaraka mivarotra eto jiaby. Programme police le tonga dia didy jadona be mamparavaratsy zay mba nanomena délai hoe 1 mois 2 mois tonga dia rapitso anareo mila miala daholo dia zay dia aiza basy ny any zay mahavita mandefitra tsy varotra mangina zay no mampahendry anay fa rapitso zay tsy maintsy mivarotra eto tena miala tsiny zay président fa zay tsy maintsy mivarotra rapitso ay. Araka ny fanazavana ny tompon'andraikitra misana ny bazary avy ao anivon'ny commune Ambonivohitra Mahajanga ho isy ny fanadiovana atao amin'ny lakan-drano rehetra ivelan'ny bazary ary nararotina amin'izay ihany koa ny fampidirana ireo mpivarotra rehetra ao anatin'ny ara-dalàna izany hoe miditra any anaty bazary fa tsy aty ivelany intsony. Nampahafantarina azy ireo fa tsy mety tsy tokony hivarotana le toerana hivarotana ary tsy mety mihitsy moa ny toerana hivarotana zareo eo satria eo voalohany fahadiovan'ny entana amidiny le toerana hivarotana koa zay manelingelina ny fifamezivezen'ny olona zay sanatria izany mety hiteraka accident dia ny fanentanana natao azy ireo zany dia ny hoe fitariana azy ireo mba hiditra ao anatin'ny tsena ka ny ao anatin'izay mpitantana ny tsena indray zany manao fandaminana ao an-tsena mba hahafahan'izy ireo miditra ao ka zay moa zany miandry any fahatongavan'izy ireo ao an-tsena fa tsy mety tsony zany ny fivarotana amin'ity toerana ity. Iarahantsika mahita ihany koa ty kanala ity zany dia ho asipahana diovany ka reto mpivarotra rehetra ambonin'ny kanala rehetra zany voatery tsy maintsy ho alana mba hahafahana manatanteraka zay fanadiovana zay satria hitantsika amin'ny sary eo angamba fa dia tena hoe tsensina tanteraka ilay kanala zay voatrindrin'ireo palety napetraka izy ireo dia ireo no mahatonga an'le rano mandeha ty amin'le arabe dia simba tanteraka zany ny arabe antsika na dia voaingana ary na sy fanamboarana dia izy iarahantsika mahita hoe fa simba fa zay zany ny tokony ilazana hoe tsy mety mihitsy zany ny fipetrahan reto mpivarotra reto amin'ity toerana ity fa anjaranay kosa efa nanome sosokevitra azy ireo ny hidiran'izy ireo ao anatin'ny tsena mba hoe ame hasiny an'le mahatsena ny tsena ary ialansika ihany koa zany amin'ny fifanelingelenana ety ivelany ny hoe manome toko fa tafiditra daholo reo raha ampidirinao zay le hoe mahafandaminana ny fandaminana isika kosa ngamba samy miara-malala fa rehefa nandeha zay nanao fanentanana tetỳ dia ataoko hoe ny atsasa manilany reto mpivarotra eto ivelany reto dia manana efa manana toerana ao an-tsena avokoa fa noho n'le hoe fifaninanana ara-barotra dia sady manana ny ao an-tsena izy no mivarotra ty ivelany ka mazava ho azy fa tsy homena toerana ao an-tsena tsony zany le lolo satria efa manana. Andrasana tsy ho ela araka izany ny fanadiovana izay ho tanterahany tompon'andraikitra avy ao anivon'ny commune amin'ireo lakan-drano rehetra ivelany bazary ireo. Hatreto nanamafy ny tompon'andraikitra fa ho esorina tanteraka ireo mpivarotra rehetra ivelany bazary eto amintsika.